fifaliana lehibe ho ay ny manolotra ny araba ho antsika rehetra vahoaka malagasy indrindraindrindra fa ianareo zay efa eopotitra ny fahitalavitra amty androany ity hoy aho amitsika rehetra hoy aho amitsika rehetra tsy miova Andriamanitra tsy miova Andriamanitra tompoko tsy miova Jesosy tsy miova ny fanahy masina tsy miova ny hery ny tenin'Andriamanitra voasoratra ato anatin'ity baiboly ity noho zany zay nataon'Andriamanitra fahiny hoy aho de mbola ain'Andriamanitra tao hatram'izao fa ninandro misy antsika izao ary tsy vitany hoe mbola ainy atao fotsiny fa tena tiany atao eo aminao mivantana mihitsy ny Andriamanitra tsy miova an'Andriamanitra anazava aminareo mikasiany am'izany aho mikasiany amin'io Andriamanitra io mino fa aneo aminao mikasika ny mahandriamanitra azy ny tompoandriamanitra anio amin'ny alala zo afatra entiko izao fa mialoha zay nefa dia andao isika iaraka anao hira anankiray de aorinan'hira de ataoko ny vavaka sady entiko ny tenin'Andriamanitra manazava ny mahandriamanitra an'Andriamanitra ka dia vonina vetsika andao iaraka hira de vavaka aorina zay androantsika de Andriamanitra te hitena amitsika ndray hoe tena tiany loatra tsika mety efa maheno an'izany foana ianao isan'andro de rehefa maheno ianao hoe Andriamanitra de fitiavana de indraindray tsika ohatrany hoe mahita zany hoe mahazavatra tsika de hoe tena tian'Andriamanitra mivaly mivavaka atsika de hoe tena tian'Andriamanitra misy zavatra tsara mahazo atsika de eo tsika miteny hoe tena tian'Andriamanitra fa androany kosa mitena aminao hoe ninina zavatra misy eo amin'ny fiainanao de tsy manova ny fitiavan'Andriamanitra anao zany ny fitiavan'Andriamanitra de mahita lavitra mihoatra noho zay hita amin'ny masitsika tsika mety hoe rapitso any mety ny androany any hitatsika na rapitso fa izy mbola mahita lavitra mety hoe misy trangan-javatra eritreretinao hoe tsy fitiavan'Andriamanitra zao fa za mitenanao hoe rehefa tena tsapanao zany hoe fitiavan'Andriamanitra zany de eo ianao le tena miteny hoe miara-miasa soka ny zavatra rehetrarehetra tsaty zany ve de ndao androany tsy haiko hoe inona ny zavatra manavesatra anao inona ny zavatra mety lalovanao mety hoe nahazo fitahina ianao nefa mety hoe tsy nahazo an'izay koa ianao fa zao tsika manana antony foana hifaliana isan'andro sady zany ve tenin'Andriamanitra de miteny hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia tena amafisiny le izy de matoy izy miansisy tamin'izany de fantany hoe misy antony afaka hifalianao sy hifaliako foana isan'andro de androany ianao mbola manana famonjeny sady zany ve ianao manana an Jesosy ianao lay manoatra no mpandresy ianao lay tiany Jesosy de ndao hifaly tsika sady zany ve raha vonina ianao hifaly de asandrato ny tananao roa de mite hafa mafy ho an Jesosy ampisehoany Jesosy hoe faly ianao manana anazy amin'ny fotoana rehetra Desiderati Vinna rishanga mlalako Sashia yavujita vela tuanate Jesosy no anarany Della tole fa marina na terra kumpanesya Manocha mpanesya Panduva fanzagana De mana na fane masna Hallelujah Saude anticiperas
Manoshano ni Vangelo, Manoshano ni Vangelo, Sana Kajamanisha, Abarofu Noresh, Sana Kajamanisha, Sana Kajamanisha, Sana Kajamanisha, Fenuni ni Fanainyao, Fenuni ni Fanainyao, Fenuni ni Fanainyao, Fenuni ni Fanainyao. Sanmite ninina zavatra mitranga dia tsaroava zanak'Andriamanitra foana ianao ary tsy hanova mahazanak'Andriamanitra anao zany circonstance mitranga ka ninina zavatra jereny masonao a dia mino fa afaka hiteny ianao hoe tsy haiko ny tsideranao Jesosy a fa na mijery ianao gauche na mijery ianao droite a dia mahita ny fahatsaran'Andriamanitra dia afaka hiteny ve ianao androany hoe comment ne pas te louer Seigneur. Amen. Dia ndao anditsika ao anatin'izany hoe ilay tononkira milaza hoe ahoana moa tsy hiderako anao Jesosy a tena hoe tsara loatra amin'ny fiainanay ianao dia sainsainy fotsiny fitiavan'Andriamanitra ao anatin'izany. Eny ary andeo ivavaka zany isika dia metraka an'izao afatra entiko androany zao mba tena hisy ozitra mifanay masina hisy herin'Andriamanitra hiasa ka dia ho tanteraka aminao zay inonao ny amin'ny tenin'Andriamanitra ambarako ivavaka tsika. Tompandriamanitra ianao no la izy hatrizay ka ho mandrakizay misaotra sady makasitraka anao zahay satria Andriamanitra tsara sy mpanao tsara ianao no lay tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay ary androany amin'ny alala zao afatra entiko zao dia anamarina ianao fa misy ary tsy miova tokoa ianao ho maly sy anio ary mandrakizay ahitany volinahitra ao ane ny tsiraray avy aminay zay mandre azo afatra hoentiko zao misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko zao ny teny ataoko aminareo mpamonjy mpamaolana mpanasitrana mpanafaka ary afaka mitondra fiainana mety sy manjary eo amin'ireo olona zay mino sy manompo azy ny Tompandriamanitra tsy toa asa efa nataony zany araky ny voalaza ty baiboly ity asa efa nataony zany ary efa hitako mihitsy zany asa mahandriamanitra an'Andriamanitra izany ry mpiany malala ary asa tiany atao eo aminao ihany ko zany androany asa tiany atao eo aminao ihany ko zany androany hoe izy mpamonjy izy mpamaolana izy mpanasitrana izy mpanafaka ary izy afaka mitondra ny fiainanao amin'ny fiainana mety sy manjary satria hoe ianao olona mino azy ianao olona manompo azy zany matsy nitrange satria tsy miova Andriamanitra eno tsara ke ny voalazan'ny baiboly ny amin'io Andriamanitra ambarako aminao io hoe vakina ny Salamo fa 9:20 sy 2:7 toy zao ny voasoratra Salamo fa 9:20 de 9:20 sy 2:7 ary tsara voasoratra io fa
soratatsika foana le izy. Andriamanitra no aro sy ero atsika, mpamonjy moraso indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy atahorantsika na de ho levina aza ny tany na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na mirondroana sy misambaravoara aza ny onjany ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafokany. Zany hoe dikan'io teny io de zao: raha manana olana sy mandalo ady sarotra zao ianao, na marary ihany koa de izao ny baiboly lay novakina teo, aza matahotra ianao ary aza manay ihany koa, fa manana finoana satria mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana Andriamanitra. Any bokyny Jeremia 2:17 azy de zao voasoratra, Andriamanitra mihitsy no miteny eto: indro zao no Jehova Andriamanitry ny nofo rehetra, indro zao no Jehova Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy avamagaga zay tsaiko va. Zay voasoratra io. Eto zany Andriamanitra dia tsy misalasala mihitsy, fa manambara ny aminy izy, manambara ny amin'ny tenany izy, fa izy de Andriamanitra magaga tokoa. Tsy misy avamagaga zay tsy hainy, fa iny ankehitriny ary ny hoavy rehetra de mbola afaka manao zavamagaga hatrany hatrany Andriamanitra. Ry havana, tena marina be mihitsy reo teny nambarako taminao reo, na le Salamo 9:2-7 na ty ity Jeremia 2:17 ity. Fa ny olana de zao: tsy mety tena mino ny fahamarinana zany ny maro amin'ny olona. Enina de ry olona zay manao azy olon'Andriamanitra, manao azy mpivavaka, manao azy kristianina aza, de azo lazaina fa somary misy fisalasalana foana ao anatiny ao mikasany amin'io Andriamanitra io. Kanefa ho iao, mila manana finoana ianao raha tena ho tsapanao fa Andriamanitra morazo indrindra amin'ny fahoriana izy, raha tena ho tsapanao fa Andriamanitra magaga tokoa izy. Anome ohatra ho anareo ao, anome ohatra ao tamin'ny androndreo apôstôly zao, tamin'ny androndreo apôstôly, tamin'ny androndreo mpianatry Jesosy, nanana finoana an'Andriamanitra be mihitsy ny olona tao amin'ilay tanàna, nanana finoana an Jesosy ho mpamonjy sy ho mpanasitrana ry zareo tamin'izany fotoana zany. Tao amin'izy reo ihany keo ny finoana fa mpanompon'Andriamanitra reto apôstôly reto, irak'Andriamanitra. Noho izany tonga avokoa ny olona rehetra voasoratra amin'ny baiboly hoe olona manodidina Jerosalema, tonga ary samy nitondra ny marariny avokoa izy reo. Mba atao inona? Mba amiatrandreo apôstôly tanana, satria tao amin'izy ireo ny finoana fa tena misy Andriamanitra, tao amin'izy ireo ny finoana fa tena velona Jesosy, tao amin'izy ireo ny finoana fa tena mpanompon'Andriamanitra reto apôstôly, tena irak'Andriamanitra, fa tsy hoe olombelona tsotra tahaka azy fotsiny ihany. Ka de zay natonga n'ireo olona nanodidina Jerosalema ny azakazaka samy mitondra ny marariny avokoa ka nentina teo amin'ireo apôstôly mba hametrany tanana. Ny finoana tao aminy ry havana malala no nanosika ny sarika an'reto olonreto mba hiazakazaka anatona andreo apôstôly. Ry havana maniry aho, tena maniry fatratra aho, manana finoana tahaka zany ihany koa ianareo zay mahita sy mandray ahy am'ty androandroany ity. Aza mijanona fotsiny hoe efa manana titra olon'Andriamanitra ianao, na manana titra ho kristiana, na manana titra ho mpivavaka ianao, tsy ampy zay, fa ianao mila manana finoana fa misy Andriamanitra, manana finoana fa tsy miova Andriamanitra, ary manana finoana fa afaka miasa amin'ny alalan'ny mpanompony zay ny rany ny tompoandriamanitra tsy to ry mpiany malalo. Vokatry zany aza inona zavatra nitranga hoy ny baiboly: sitrana avokoa ny marary rehetra zay nentina teo am'ireo apôstôly. Sitrana avokoa. Ny sasany aza moa
napetrany fotsiny teny an-dalambe teny amin'ny arabe ny marariny napetrany tamin'ny alalany farafara sy fandrina ka ny finoan'izy ireo tam'izany fotoa zany de hoe sitrany iay na dia ny aliko petera fotsiny ihany azy no mandalo ambonin'ireo mararinay de inonay fa ho sitrana ny avanay marary andao de vakitsika ny baiboly milaza an'izany atao amin'ny asin'ny apôstôly toko 5 de vakitsika ny 15 asin'ny apôstôly toko 5 de ny 15 zao voasoratra ary ny olona maro avy tamin'ny vohatra manodidina Jerosalema dia ny vory koa nitondra ny marary sy zay nampahoriany fanamaloto de sitrana avokoa izy rehetra averiko vakina le teny fa ny teny voasoratra vakina mantsy no anisany tena manandanja ary mampitombo finoana tokoa ary ny olona maro avy tamin'ny vohatra manodidina Jerosalema de ny vory koa nitondra ny marary sy zay nampahoriany fanamaloto de sitrana avokoa izy rehetra ary amin'ny 15 azy de zao voalaza ka dia netiny teny an-dalambe aza ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandrina mba isy ho azo ny tandidiny petera ay raha mandalo izy aro tsara voasoratra io hoe 15 ka dia nety teny an-dalambe aza ny marary ka napetrany teny ambony farafara sy fandrina zay le finoana nananan'izy ireo nananan'ireo mponina mandidina Jerosalema mba isy ho azo ny tandidiny petera ay mba ho isy ho azo ny aliko petera raha mandalo izy tompoko tsy miova Andriamanitra ain'Andriamanitra atao avokoa ny zavatra rehetra vitany ny mamonjy anao amin'ny fomba tsy takatry ny saina amin'ny maha-olombelona ny olombelona vitany zany tena vita aza mametra an'Andriamanitra ianao Andriamanitra de Andriamanitra fa itsika olombelona apetrao ny maha-olombelona anao apetrao le fisainanao mety mametra an'Andriamanitra fa oka hitodika amin'Andriamanitra ianao ary ino an'Andriamanitra ary indrindrindrindra ino azany teny ambarako aminareo zany zava-dehibe mantsy de zao hoe ny finoanao fa misy Andriamanitra zava-dehibe zany ny finoanao fa Jesosy no mpamonjy Jesosy no mpamaolana Jesosy no mpanasitrana ary Jesosy no mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana Jesosy nefa ny teny toy zao hoe ao Matteo toko 12 de 20 tokony efainareo zay teny zay ho Jesosy mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izany no anome anareo fitsarana tsy le olana mahazo anao kory no manahirana an'Andriamanitra na ny aretina mahazo anao no manahirana an'Andriamanitra fa ny manahirana azy de hoe ianao lavitra azy ary lavitra be ry ka dia atsony no makanisa ty amiko hoe manatora ty amiko ty tongavy atao kaiky fa omeko fitsarany ianareo fa aza mijanona lavitra eny raha mijanona eny anao de tsisy azoko atao mankanisa ty amiko ianareo Jesosy de ianareo zay miasa fatratra ianareo zay manana olana ianareo zay marary ianareo zay ao anatin'ny fangiry firina fa izao Jesosy le irak'Andriamanitra tety ambony tany mba hamonjy ty zao tontolo zao ty zao ho Jesosy no anome anareo fitsarana marina be zany riavana malala raha mino azany rehetrarehetra zany ianao dia any hon'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra azy de izy Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay any hon'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra azy amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko ianareo ijoro vavolombelona aminareo ingiay eno tsara ty fijoroana vavolombelona ataoko ity ndre mandeha nisy vehivavy zay mbola tsy manambady izy io fa efa nazo azo taona ihany de toka atao mibroko izy de nitomany apio a pastera vonjeo a pastera fa inao ny olana mahazo anao fa maninony anao marary a pastera zany hoe efa elaela zany ty vehivavy ity no narary fa de nieretany teny no tsabony tamin'ny fitsabona tsotsotra zay noheveriny hoe tokony hitsabona ny tenany fa rehefa niagravy la ieretina dia nasaina nanao eko izy
ary nyvaliny akoa de hoe tratra ny cancer en col. Zay no tena nampitomany azy satria fatany tsara ny fiafaran'ny fiainany, mety ho fiafaran'ny fiainany raha mijanona ao anatiny io cancer io. Fatany tsara mihitsy zavatra ratsy miandry azy. De zay natokasiny tomany rehefa tonga atao amboroko, tena apio a pastera, apio a pastera, apio a pastera. De taorina zay teniny zay, de diso a pastera, efa nanota pastera, tsy nety nataoko pastera, fa inana nadiso anao, inana natonga anao milaza nanota inao. De nitantarany teo hoe naditra izy, nisy fijangajangana nataony. Ary zay ditran'izay no fahafantarany natonga le cancer en col teo aminy. De satria moa efa niaiky ny fahadisoana izy, niaiky ny fahotana izy, de tsotra be tamiko, tsotra zany zavatra nataoko taminy, notoriko ny amy Jesosy, notoriko fa Jesosy mpamela heloka, notoriko fa Jesosy afaka amonjy azy rehefa manaiky anao fadiso ary vonona ny anatona Jesosy ary mino fa iasa Andriamanitra amin'ny alala vavaka zay ataoko. Zany mitsy pastera ny atokafako teto vavao a pastera, vavao a pastera, ny atokafako tokoa ny nofinofo ampalopin'Andriamanitra ny tenako. De nataoko ny vavaka. Vita ny vavaka, tahababoly antaorina zay, niona tamiko izy teo toko tampiangonana. De zao ny teniny, pastera, sitra ny tanteraka ao, sitra raha ozy izy, ary malaka kehitriny, tsy miverina tamin'ny tsony io aretina cancer tamin'ny col io. Zany ke rehefa malala no ilazako hoe tsy miova Andriamanitra, tsy miova Jesosy, tsy miova ny fanahy masina, tsy miova ny tenin'Andriamanitra, zay voasoratra ato anaty baiboly ity, tena tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay, ary ny tenako de vavolombelona zany tokoa. Arak'izay nijoroko vavolombelona taminareo teo zay. Ry havana, tianao Andriamanitra, inona ny zavatra mahazo anao ankehitriny? Olana ve? Misy ady atreanao ve? Misy trosa tsy voahifanao ve? Sa marary anao? Sa tsapanao fa tratra ny aretina fa tsisy azo atenaina antsony anao? Sa misy zavatra hafa manjo anao? Mpamonjo moraso indrindra amin'ny fahoriana Andriamanitra arak'ilay salamo fa 4:1 lay nivakina taminareo teo. Andriamanitra mahay manao zava-magaga tsy takatry saina ny Andriamanitra, lay Rainy Jesosy Kristy, lay ambarako aminareo, ny ambarako taminareo teo. Jeremia 2:7. Tsy miova Andriamanitra ho matsanioro mandrakizay. Manatona azy anao fa hivavako anao mino azy anao fa hivavako anao ometoerana ho anatinao Jesosy fa hivavako anao ao. Ary tapony ny hevitra ao, hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ny zavatra ratsy fa hivavako anao ao. Ary aza miemitra itsony fa tohizo ny tianao, anaraka an'Andriamanitra, anaraka Jesosy fa hivavako anao ao. Tiako milaza aminao fa hiasa Andriamanitra, hiasa ny herin'Andriamanitra. Tsy voandroany ingano nitoroteny takizao ry havany, tsy voandroany ingano nivavako any marary, efa ntaona maro de isorako any Andriamanitra ny amin'ny asa lehibe nasehony hatrany hatrany. Apetrao amin'ny fonao tananao, na raha afaka mandoalika anao de mandoa le mihitsy, fa mety zany tompoko, hivavaka tsika. Andriamanitra raina eo, ianao no lay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Efa nomenao anay ny zanakao, nandefa ny zanakao ianao mba hamonjy anay, mba nasitrana anay, mba nafaka anay amin'ny zavatra ratsy rehetra zay manageja anay. Efa nanome ny zanakao ianao, nomenao anay izy, nalefanao anay izy, mba hitondra fiainana mety sy fiainana manjary mandritra ny fahavelomanay eto ambony tany ity. Androany Andriamanitra, asehoany famindraponao lehibe, ka na izy mino an'izany, ary vonona ho anao Andriamanitra, de asehonao ny Mandriamanitra tsy miova anao omaly sy anio ary mandrakizay. Mivavaka ao ankehitriny, ka dia amin'ny anaran'i Jesosy sitraniko ny olona rehetra zay marary, na inona aretina mahazo azy, na aretina trany tampindokatra any paradis, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy, miteny ny aretina miala teo, ny fanamafarofy miala amin'ny anaran'i Jesosy. Reo zay manana olana, aseho fa Andriamanitra mahay zavatra rehetra ianao, mahay manao zava-magaga tsy sakatry ny saina anao, ary na de fomba anefanany trosa zay tsy hitany olona mihitsy hoe amin'ny fomba manahoana, fomba manahoana, ainao atao zany Andriamanitra.
tsy hainao atao ko amin'ny anaran' Jesosy Kristy tonoliko vonjenane reo olona zay manana olana na inona olana andalovany vonjena amin'ny anaran' Jesosy vonjena amin'ny anaran' Jesosy misaotra Andriamanitra tsy to omenanao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay misaotra tompo amen. De arak'ilay teny nambarako teo a tsy miova Andriamanitra tsy miova Jesosy tsy miova fanahy masina tsy miova ny teny voalazo anatin'ity baiboly ity noho zany manasa anareo zahay tongafa tompoko mamonjy fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana Refy Androtakely fantatro fa tena soanao zany tena tsaranao zany tsy hoe sanatria faly taona olona tsy taona olona iroa fotsiny zay mba ho mpitsabana ao fiangonana misy hoe tsy any loatra ny tena marina tsy any loatra ny tena marina fa izay mihitsy no matsapa-tena hoe mpanompon'Andriamanitra erak'Andriamanitra mila mivavaka mila mampianatra ny olona ny ten'Andriamanitra mila mivavaka ho an'ny olona arak'izay manjo azy ary mila mitahiry ny olona mba ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ireo ny lanitra. Io voasoratra io ny fandaram-potoana zay ataonay fiangonana Refy Androtakely ka dia tongafa tompoko izay mpanompon'Andriamanitra rehetra ao ihany koa de vonina ny andray anareo ka dia zay tompoko ka dia mirary soa mirary fahasoavana amin'ny manaraka indray tompoko.